mifefy ianao, za mba manentana anao any anatin'ny fonao any hoe atoloro an'Andriamanitra ny fonao, raha lasy ranabavy. Atoloro an'Andriamanitra ny tenanao fanatitra velona, masina fa izany ny tena sitrak'Andriamanitra raha fonao amin'ny fo madio zany. Dia anentana antsika hoe manaika ary marina zany. Tsika tsirairay avy ireo mety misy amintsika mivavaka any amin'ny fiangonana hafa raha ihany tsika rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy. Fa misy ihany koa na ny fiangonana idirana aza mampisalasala azy noho ninona, indraindray noho ny fahitana ny toetran'ny olona ivelany, indraindray noho ny amin'ny mety fisalasalana. Za manentana anao androany, ianao izay maheno ahy io, ianao izay maheno an' Jesosy io androany, raha matsiary teny ianao fa mbola tsy vita batisa, za tena manentana anao. Misy ny fiangonana FPVM ao Tsorokahatra io, tsy miteny aminao efa vita batisa any amin'ny toeran-kafa ianao dia mbola andeha indray atao batisa. Tsia ny batisa dia iray ihany ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa za kosa manentana anao androany, raha ohatra anao ka mbola tsy nanolo tena ho an'Andriamanitra, nefa ianao androany tena mangetaheta hoe atolotro an' Jesosy amin'izay ty tenako ty, manentana anao hoe tonga avy ianao rapitso, dia ho raisy mpitandrina ny tanana ny momba anao, ho ampianarina ianao, ho tarihana amin'ny lalana marina sy mahitsy ianao izay mety andovanao fiainana mandrakizay. Ary raha mety azy ianao dia hanolo tena atao batisa mihitsiny. Fa zany ny ampisin'ny fiangonana raha lasy ranabavy hitarika ny tsirairay avy tsy akanavaka ho amin'Andriamanitra. Tsy miantso ny olona ho amin'ny anaram-piangonana, fa miantso ny olona rehetra kosa ho an'Andriamanitra. Fefa akaiky zao hoany, fefa rano zao tontolo zao. Misy teny zay nitantarain'ilay mpanompon'Andriamanitra rehefa nijoro vavolombelona rehefa nanao tafika masina dia izao ny hoe rehefa mandeha ny tafika masina dia tonga nandondona tao amin'ny varavaran'ilay ramatoa izay efa lehibe, izay efa vokivoky andro ihany, dia mitanon'andro eo ny bebe, dia teneny hoe bebe ambeba amin'izay efa ho avy Jesosy. Dia inona navaly ny bebe azy? Ka raha ho avy moa izy anaka zany na ninona azy. Raha lasy ranabavy, raha ho avy izy mila miomanjasy ianao andova ny fiainana mandrakizay. Fa tsara io Andriamanitra io, ary zany mahatonga anay natanteraka an'ity ity hoe ry tombo tsara.
Marina tokoa ny tompoko mitondra fisainana ozy izy le ho ampitenenan'izay. Dia maro ny afatra izay natsipy tamintsika teto amin'ity toeran'ity androany. Anjarantsika no mitsakotsako izany any anatin'ny fontsika any. Rehefa matorytsika rariva tena hieritreritra n'izany tena fafiteto izany androany hoe manahoana tokoa moa izaho eo anatrehan'Andriamanitra. Toy an'ilay teny izay nilazaiko teo hoe raha manam-pikasana ianao ny hanolotra ny tenanao hoe izaho no tena ho an'Andriamanitra ho atao batisa, na ianao mananjanaka hoe ty zanako ty ho atolotra ho an'Andriamanitra ho atao batisa. Manentana anao atongava raha-pitso. Amin'sivy io raha mifanompompy vavahana eto amin'ity toerany ihany fa zao raha manam-pikasana ny hanolotena ho amin'izay batisa izay ianao dia mba tonga lolo kely ohatra amin'ny valo ohatra na amin'ny valo sasany dia mba miresaka ampitandrina aloha. Ilay firesahana ampitandrina akory tsy hoe hifampiteny hoe inona akory fa hifampianatra sy hifampahery hoe ty lalana izay manara-dia an'Andriamanitra ty raha lasy ranabavy. Tsara io ary mamy io. Ka noho izany zasy ianao mila mivonona ny amin'izany mandrakizay izany. Tsy vitan'ny vava fotsiny io. Tranopody hono ny vitan'ny vava. Fa izany mandova ny lanitra izany mila ezaka avy amiko sy avy aminao dia tena ho mpandresy zasy ianao ao amin'ny Kristy Jesosy. Reto iry reto ndeha antorantsika amin'Andriamanitra tena hiantsapazatsika amin'ny mihitsy hoe vonona ve zato ianao ny miankina aminao satria ty fiainantsika ty raha tsy miankina amin'Andriamanitra orooro lalandava tahotra lalandava tsy mandry tsy lavoloha mandrakariva etontsika fa raha miankina amin'Andriamanitra tsika mpandresy ao aminy. Fa indrindrindrindra rehefa miankina aminy tsika dia tsy hoe miankina dia miankina fotsiny ihany fa rehefa manolo tena hiankina aminy dia tena arak'izay hoe mahafoy ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Ny tenanao, ny fonao, ny fanahinao, izay rehetra mombanao rehetra atolory ho an'Andriamanitra. Vonina ve zato ianao ny miankina aminao Raisy Jesosy.
Mandiora eny feon'ny tompo ianao dia aza manamafy ny fona intsony fa raisy Jesosy ny tompo sy famonjana ino izy famotsangany eo ambaravarany fonao raha misy meny feko Jesosy dia hitrao amin'ny akayarisana fa raisy Jesosy ny tompo sy famonjana.
mba tsy hamaritany ihany koa zay rehetra soa menasy anao fa zay rehetra ho ny tompo dia tiako mba ho azy reto ray nde zasy anao hitsangana hivavaka momba anay Jeso tompo ao fa maizina miarina dia hitsangantsika. Fa maizina tokoa zao aliny mahazo vahany Satany anefa tsy ny amin'izao aliny zao ihany fa rehefa tsy miambiny zay dia mahazo vahana amin'ny lafim-piainanay manontolo izy anefa ngezay Jesosy dia nofy ihany mety reraka mety ketraka ao anatin'izany faharerahany zany no misosika ilay devoly manao ny fomba rehetra nalavirana anay aminao manolotra sain-dratsy ampifalifaliana ty nofy mety ho lora ampitso ity fa nefa kosa Jesosy malala tsy navelanao tamin'izao fotsiny zao tontolo zao hoe anjakazakany Satana fa nidiny ianao mba ho famonjena ho fampiraisana fa indrindrindrindra mba ho atao tombo-kase hoe olo-ka votany izay tsirairay avy. Jesosy malala manaiky zahay ary miaiky eo anatrehanao fefa niodina teo anatrehanao zay Jesosy ary tsy hoe niodina fotsiny ihany fa nanamavo anao sy ny anaranao kanefa kosa tompo malala amin'ity androandroany ity zay miaiky ary mampiditra anao indray atao anatin'ny fonay hoe mandrosoa ianao Jesosy malala manjaka feno sy tanteraka ty anatin'ny fonay fandreo ny vahoaka anao mihoatra n'le tsy midimarivo tahaka izay fa izay Jesosy malala le mangetahetanao manaraka anao foana fa amin'ity androandroany ity tsy hoe manaraka anao izy fa ianao manana ankohanina fa manaraka anao izy androany satria maniry ovonjena Jesosy malala ary zay nge dia mahafantatra fa izao tanàna sy vohatra zao dia mbola voafatotra voageja amin'ny asa matin'ny Satana iza moa mijoro eto anatrehanao Jesosy motsy ilay efa natsoina tamin'ny anaranao va le nanontaniany Jaona ny anjely efa iza moa ireo miakanjo fotsy lava ireo ny anjely ny lasa tsy ny salasala indreo re nanadio ny akanjony tamin'ny rano zanak'ondry Jesosy malala mety ivelany ihany ny lamba fotsy fa le fanaza efa nanaiky diovina tamin'ny rano zanak'ondry androany kosa tompo malalo mijoro manaiky ho fanatitra velona tsy hoe tsy navita ianao Jesosy fa noho ny asanao araka ny tenao mandehana mihitsy eny amin'izao tontolo izao fa tena mandeha amin'ny kely izay Jesosy malala androdana izay tsy nambolen'ny tananao tetỳ ambany masoandro ka naizanaiza tanàna sy vohatra le anay Jesosy ravanay izay tsy anao hoe potehanay izay tsy anao hoe ny mandaha Satana tsy maintsy torotoro hoe fa ny faneva ny famonjenany tsy maintsy hijoala tsara eto amin'ity toerana njeto miaramila vonina Jesosy malala miandry ny baikinao fotsiny miandry ny fahefana avy aminao fotsiny
hoe roainy devoly dia andositranareo izy tsy amin'ny salasalana Jesosy malala fa anaiky izany amin'ny tahotra siofotra sy amin'ny fanetretena ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela tsy maheraka Nazareta fa rehefa nipitianay tahaka an'izany miasan'ny Satana indreto izahay manaiky anao tompo malala dia tena manaiky an'olo tiny trano farany hoe ninina mitranga dia hivavaka izahay satria manana ho fanantenana fa raha mbola izy koa ny farany tsy ho foana ny fanantenanay ka izany mahatonga anay miteny amin'irany hivavaka ao satria Jesosy ho anao rery ihany izany hivavaka ao satria manantena anao izay Jesosy androany hivavaka izay androany ary izany famonjeny izany tsy azon'izao tontolo izao robaina dia anatin'ny fonay fa androany amin'ny dongo Jesosy dia ny ety an-tany ataovy tsapanay izany voninahitra mamirapiratra izany mba tena anjakan'ny fiadanana ny fiainanay anjakan'ny fahasoavana ny fiainanay fa izay Jesosy malala manantena anao mandra-piavinao eny amin'ny raha ho any lanitra rainay eo izay eny an-danitra mamasina ny eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra amin'ny mamelany kay tahaka ny mamelana izay etanay arasa mitondra ny amin'ny fakapana manafana amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny ely ary mivoninahitra mandrakizay amen. Naray sontsotran'izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ry rahalahy ry mpino rehetra aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo ny amin'ilay ratsy izay mierona tahaka ny liona fa izay rehetra manadio ny fitafiana amin'ny rano zanak'ondry dia manana anjara hofonjena avokoa ny amin'izao fiainana izao ny amin'ilay fiainana ho avy fa izay rehetra matoky an'Andriamanitra dia indro ny anariny hosoratana mamirapiratra tahaka ny kintana mandrakizay tory ho tanterahan'i Jesosy Kristy aminao aneny teniny izay rehetra manantona tsisy ho laviko mihitsy ary indro izao efa hanao ny zava-baovao ho anareo mba tsisy ho levina ny finoanareo ary izay hivavaka ho anareo anatrehany hoe raha eo mamelany elo fa tsy fantan'izay ataony ho anao kosa Jesosy Kristy ny dera sy ny Lazaro ny voninahitra mandrakizay amen. Na voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any alleluia masina Jehovah tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen. Dia petraka vetivety alohantsika manasanao ray aman-dreny mpitandrina ametraka ataony fisaorana ho an'reto vahoaka an'Andriamanitra reto ary mbola ampatsiahy ihany koa ny amin'ny fotoana izay ho tanterahana rapitso amin'ny fanompoako favalo saotra tompoko dia araka izany teny izany dia mankasitraka mankatelona antsika rehetrarehetra na isika izay nandao tokantrano amin'izao alina izao anketaeta n'Andriamanitra amin'ny asa fitoriana tanterahany reto avantsika fefy reto dia ny tompo Jesosy any hitahiranareo amin'ny fahafenao ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao rehetra iorina tsara sy amakalalina ka izay teny rehetra na fafy teto ane dia mba hitoetra betsaka sy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ary hitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay
fa ohatrany tsy mety konsaina raha tsy mitodika aminareo fefy betsaka fetse-po anaty eo fa reraka any mitomany latsatranomaso satria makasitraka anareo tsy nasakana anareo ny lalany ratsy tsy nasakana anareo ny atsika mamirifiry tsy nasakana anareo ny avizanana fa tonga nareo nampaherana taty ambany vohitra taty izany etaeta nareo taty izany ohatran'ny hoe tsy haiko tsy mba fahitanay makasitraka tompoko mankatelina fa tsy foana tsy akorovika lezanareo hainao amin'ny tompo fa mamoaza be eo amin'ny tompontsika dia saraketsitsika dia efa fapetraka teo lonitsotra tsy dia mpamaiteny lavaka moa ny androko hoe fahalina fa dia ho tahin'Andriamanitra raha pitso maraina amin'ny 7 fotoana amin'ny 7 manomboka fa tsy amin'ny 7 vao tonga eto tsara ianao tonga aloha mba vao manatsara fananao hiatrika amin'ny voninahitr'Andriamanitra ary mifarana amin'ny fandraisana amin'ny fanazan'ny tompo misaotra tompoko tahin'Andriamanitra daholo. Ny tompo dia maniry antsika tonga be dehibe raha mpitso anoy an'izany fifaliana izany ho voninahitr'Andriamanitra dia manangana ny tanana ankavanana izay ho kopa-tanana ho fanaovam-belomanareo vetivety ihany fa matoky izahay fa mbola iaontsika na dia ny ampitso ihany azy. Raha antsika malala zavatra niatra tamin'ny président dia mangataka amintsika rehetrarehetra vavaka fa indrindrina ndroka devolontsika fa ifoloantsika iny manao fomba rehetra mihitsy ny devoly aminganana azy fa matoky ihany ny afatra ho an'iny vefa izay mba hibebaka izy dia manaiky ny mpanjakaka ny teny fa aoka isaona miatra amin'ny bibifiby azy kanefa kosa ny nanafatra hoe aoka tsy ny fitafiana anatrana rehefa konfonareo ihany ndrejay mandritra ny fonay ao anatrihanao Jesosy malaza satria mety tsy fampanitatsy modrika kanefa kosa nijoro atao anatrihanao fa mahanakambara eo anatrihanao za Jesosy malaza izay rehetra mitanterahana teto Jesosy malaza dia tsy anay ny asa fanahy raky ny teninao hoe na i Apôlôsy na i Paoly samy mpamboly sy mpanondraka reny fa ianao na Andriamanitra mikokory ianao ny tena tompony vo ary mivokatra dia ho anao fa tsy ho an'ny mpanondraka na ho an'ny mpamboly dia izay nafafinay teto amin'ity toerany ity androany Jesosy malaza dia nafafinay ho anao izay tondrahanay teto amin'ity toerany ity androany Jesosy tondrahanay ho anao Andriamanitra raha misy vokatra kely azo naresina tamin'ny Jesosy na dia tahaka ny voatsin'ampy aza soa ty amin'ny anaran'ny fefy tsirairay avy izany mba ho vokatra rehefa voatetoy ny varavara asa izay tsy fahatanterana teo am-panatanterahana ny asanao na kojerenao fa oka ilay fony lavoravo ilay fony feno fanetreteny rehefa aloratena mandeha taty amin'ity toerana ity mba hanatanteraka ny kosa Jesosy manao araky ny teninao da mpianatra oatra amin'izay nanaranareo diany misy nahory anareo fa izy ireo mety tsy nisanasana Jesosy ny tena tsisy izahay androany kosa tena mitonga aminao hoe misy Jesosy androany izay dia mitongo manokana ho an'ny président finahitra Jesosy malala fa fantatrao ny azakazaka nataony mpanomponao iny taizany tany tsy tonga an'iny mbola naniraka ianao ndraindray mety nampiady adikely tamin'ny ankohonana ndraindray mety nampiady adikely tamin'ny zanaka ndraindray mety miara-miazakazaka mihitsy ara mety mifamaly amin'ny maha-olombelo fa tsy natao sakan'izany anomponanao Jesosy na dia noho ny amin'izany fanetreten'izany aza Jesosy mba jere manokana izy androany fa fantatray fa ny devoly dia mitady ny fomba rehetra minganana azy satria biby tsy manandotoa ka tsy mandeha fa ny filohanay izay napetraka ao an'izao sampanafevo izao izany dia devoloko
Izay kosa hoan'i Jesosy tsy manaiky fa tena midongy hatramin'ny farany hoe raha mbola ianao koa no torinay no andreny vahoaka marobe reny fantatra efa mpamonjy ianao. Androany kosa ianao idongiana hoe mpamonjy ianao dia mba mamonjy anay koa ka ndretzay Jesosy manala hiaritsana androndana ny asan'ny Satana satria fantatray fefaresana efa mampitahotra anay fotsiny manao ny fomba rehetra ampiomonana anay president finaritra ny katedrany Jesosy manala ny tenanay no ety azovokaritra fahafonay fanahinay any amin'ny kosa Jesosy manala araka ny tena manandry fiany ekipa manandry fiany farao ny maniny amin'ny amenesana azy ka ndretzay Jesosy manala feno finoana ary amin'ny saina feno tanjakasery manandrify an'izany Naran Jesús velho se me leva na Nazareta. Tanana nessa tebuli. Semana quer semana para fazer na festa. Mai satana leva minha naran Jesús. Semana quer semana para fazer na rewa. E tens roa na minha naran Jesús. Mai leva na minha naran Jesús velho leva na Nazareta semana quer semana para fazer. Mba hijerena ho azy mba hanendrena loha ranomaretina mba handrodananao izay mety ho fisavy izay rehetra mosavy izay rehetra mety fingapinga nataony Satana fifantatra fahainao azy ary eto amin'ity tanàna sy vohatra ity dia fantatray efa tsy faly aminay le devoly fantatray tsara zany Jesosy satria niasanao dia namirapiratra teto ny voninahitra dia niariary teto ary amin'ity andro maizina ity Jesosy amin'izao androalina zao fantatray fa mikely anay mpamosavy izay rehetra mety miaramila Satana fa izahay kosa Jesosy malala nitory ny teninao teny akalamanjana akariary ka ndreky koa izay androdana ny asan'ny Satana akariary ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tenay ny asan'ny Satana tsara tsara fahefana amin'izao zao ny mosavy tsara tsara fahefana aminay tsara ihany amin'izao ary amin'ny akorona rehetrarehetra na ny sakafo izay marinay mosavy ho tena izay miala ny asan'ny Satana tena tsara tsara fahefana Firaisana fosana Jesosy malala dia mba mitovy aminao izay arovo izay amin'ny diavana tamintany izay ary ny fanananay rehetrarehetra ny amin'izao sapanafeso aza avela misy okitian'ny Satana tahaka ny zanak'Andriamanitra nitenenanao hoe nianjery Jehovah hitazona mba tsy tafotoana tongotra dia mba ataovy tahaka an'izany izay Jesosy mankasitraka indrindra Jesosy malala fa Jesosy Ndreky zao isotranao intelo misesy mihitsy eo misaotra Jesosy misaotra Jesosy eny misaotra Jesosy voninahitra ny ao an'Andriamanitra ireny any Alleluia.